Amin'ny Vomivandrembava eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovana gazety manohy ny fanangonana tsony amin'ny fandavana le code de la communication ihany koa ireo mpanao gazety mivondrona ao amin'ilay etsika mouvement pour la liberté d'expression ny farany herinandro teo dia sony manodidina ny 4,000 mahery no voangona tamin'ny izany teo jerentsika ny sary. Eto Mahajanga nanaovana ilay fanangonantsonia mba ho famoerana ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno serasera amin'ny endriny amin'izao fotoana izao iarana amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra eto an-tanànan'i Mahajanga misy ity tsy hakanavaka. Faharoa izao ity hetsika izay ataonay ity raha efa nisy ny tamin'ny herinandro tamin'ny zoma fahasivy sy fahafolo ny volana septambra lasa teo izay notrony ny mpanao gazety avy any Antananarivo dia androany indray nanomboka malalaka misy fa 5 dia androany fa 4 zoma sy rapito sabotsy fa 7 ny volana septambra indray ny andiany faharoa noho ny fangatahan'ny vahoaka teto an-tanànan'i Mahajanga no namerenana azy satria maro ny zavatra nandalo teto an-tanànan'i Mahajanga nanakana an'ireo olom-pirenena tsirairay avy hatramin'izao zany dia mananika mihoatra ny 4,000 any raha tabatra tamin'ny herinandro nisy ny voangona teto an-tanànan'i Mahajanga misy karazan'olona marobe tonga nanao an'izay fa tsy voavaka mihitsy hoe avaiza na avaiza tao ny tanora misy ara miady mihitsy na dia mbola tsy feno 20 taona zareo dia miady hoe anao sonia satria iara hitolona amin'izay. Misy ihany koa ny mpanakanto ny fikambanany artista teto ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny mpianatra ny ray aman-dreny ny olo-dehibe ny sojabe maro izany hoe nisy solotena avokoa ny sehatra rehetrarehetra teto Mahajanga zany tamin'izay fanaovan-tsony izay.